Na miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Fa ny anarako zany Rakoto Arson James Daniel. Tato amin'ny radio nanomboka tany amin'ny taona 2000 no nanao fiofanana tato amin'ny radio Don Bosco tamin'izany fotoana zany izy ilay atao hoe bureau technique. Inona avy zany dingana rehefa hoe anomana vaovao? Amin'izao fotoana izao zany avy nanao reportage ny tenako dia mamindra n'ilay feo nalaina tany amin'ny fanaovana reportage hoentina anaovana fikirakirana na ilay atao hoe traitement. Izany hoe miaino an'ilay vaovao sur terrain aloha zany zay vao manao rédaction. Inona zany zao mety hoe anton'izany? Indraindray misy taremarika omen'ilay olona miteny dia iny nefa tsy azo disoina iny dia tsy maintsy manaraka an'ilay izy amin'ny atsipiriany ianao zay vao manoratra an'ilay izy fa amin'ny fely moa Daniel tsy maintsy mamita an'io? Fefakadiny mialohan'ilay fotoana anolorana an'ilay flash zany tsy maintsy vita ny rédaction. Inona zany zareo Daniel? Reto zany zao ilay papier misy an'ilay zavatra nisoratana teo. Enregistré an'ilay izy zany amin'izao fotoana izao ilay flash. Ho tapaka mandritra ny ora iray manomboka amin'ny iray ora hatramin'ny roa ora tolakandro ny ampahan-dalana amin'ny lalam-pirenena faharoa rahampitso talata 20 Jolay. Dia efa vita zany izay ilay enregistrement ilay flash izay ho atolotra ho an'ny mpiaino amin'ny 4 ora ho avy izao. Dia misy diso kely teny antsefatsefany teny dia izay ny ilana an'ilay hoe montage. Taorian'ilay montage teo zany Daniel dia makaiza zany ilay son teo? Natao aloha zany ilay montage dia avy eo rehefa vita ilay montage dia ampidirina ao anatin'ilay atao hoe Digipro ilay izy. Digipro io zany no mampiditra ny générique sy ny virgule ao anatin'ilay flash dia misy ihany koa izy ihany koa mampiditra an'ilay fond satria misy fond ao anatin'iny flash iny dia izy daholo no mandrindra n'izay rehetrarehetra izay ilay machine zany. Fa ny tena mampiditra n'ilay feo ny raisipeo teo fotsiny. Ok, dao arenontsika izay rehefa feo. Ny tompo-masom-baovao eto amin'ny radio Don Bosco. Ho tapaka mandritra ny ora iray manomboka amin'ny iray ora hatramin'ny roa ora tolakandro ny ampahan-dalana amin'ny lalam-pirenena faharoa rahampitso talata 20 Jolay. Fatapahana eo anelanelana andaso be kely sy mandraka eo amin'ny PK 2.20 hatramin'ny PK 3.20 miampy 500. Ny vaovao anankiray mandeha amin'ny hainao manjery tsy asan'olona anankiray fa asan'olona maromaro ary hitambarana izay asa tolotra amin'ny mpiaino izay. Izany hoe ireo namany Daniel ireo zany samy nandeha tany amin'ny toerana samihafa? Misy amin'ireo mandeha any amin'ny toerana samihafa fa misy ihany koa ato amin'ny toeram-piasana ihany izy no manoratra an'ilay vaovao. Ary inona zany tsapanao tamin'ny hoe hanolotra vaovao voalohany indrindra tamin'izany? Tamin'ny vao nanolotra vaovao voalohany indrindra faly ny tena fa teo ihany koa ilay hoe tahotra hoe sao dia mandeso sao dia tsy mahafaly ny olona ny zavatra resahana kanefa rehefa tena hoe miaino an'ilay tamberiny ianao na ilay hoe feedback dia nakasitraka daholo ny ankamaroan'ny olona hoe mety ny zavatra ataonao fa tohizo fa izay ny tena hoe nafinaritra azy. 30 taona ny RDP inona ny afatra avy aminao ary? 30 taona ny radio Don Bosco amin'izao fotoana izao matoa izy nahatra n'izay 30 taona izay dia tsara fototra zany. Ny afatra zany hitohy hatrany izay ilay hoe fampiasany radio Don Bosco ny olona mahay zatra amin'ny asa taona izay asiany fitaovana satria ny fitaovana tato amin'ny radio Don Bosco zany dia tena azo lazaina hoe naharaka ny fivoarana misy amin'ny teknôlôjia nisy tany ampitan-dranomasina tany radio Don Bosco.
Don Bosco lai munjapteu Sa hang belambe ampi falinau hang du kutu tulu mi